Ny suprématie imperfecta dia manolotra anao foana ny kilalao step by step izay miainga avy ety amin'ny suprématie imperfecta izany. Mbola ao anatin'ny saison 1 hatrany isika izay andrasanareo any tokantrano mihitsy oviana no mifarana izy tia. Misy moa efa maika hiditra ho any amin'ny saison 2 misy iray tia fantatra hoe iza no azo an'ilay asa ao amin'ny suprématie imperfecta, izany hoe ilay telo voalohany zany. Isika zao mbola ao anatin'ny fanaovana ny révision sy ny fanaovana ny lesona vaovao an'izy enina mianadaha, fa kosa ao ampahafantarina anareo foana rehefa mandeha izay examen izay satria tsy maintsy misy aloha ny examen vao mandeha ny valin'ny examen dia antsika mahafantatra hoe iza zany no nahazo ny fandresena. Andeha aro arahantsika aloha ny asa izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity satria ao anatin'ny révision totale mihitsy ireo mpianatra enina mianadaha ireo. Manomboka indray ny exercice na ny pratika ataony ireto mpianatra eto amin'ny suprématie imperfecta ireto ao anatin'ny fandraisana olona indray izy ireo ilarisa izao hitantsika eo ampandraisana ny cliente izao. Ao anatin'ny lesona moa izao dia tsy maintsy ampiarina takan'izay koa inora jerevana eto mihitsy ny fomba fahaizana mandray olona. Irosy ihany koa no hitantsika mandray olona manaraka eto zany dia mahafinaritra rehefa ampiarina ny lesona izay nampianarina ny suprématie imperfecta. Hita mademoiselle rehefa manasa roa izay zany rehefa misy client tonga atao aminay dia izay sady manome conseil client ihany koa fa ny tena tsara fampianasana roa. Ao anatin'ny fanaovana ny dialogue indray eto inoro no tazantsika mifampiresaka amin'ny cliente ny amin'ny zavatra tokony hanaovana ny volony zany, manaona ny forme amin'ny volo tokony hanaovana azy inona ny olana eo amin'ny fahasalaman'ny volony mialohan'ny idirany ao anatin'ny diagnostika dia misy fanadihadiana kely ataony. Ao anatin'ny fanaovana ny préparer les services moa zany i Jessica mialohany idirana eo amin'ny bac de lavage dia arak'izao hitantsika zao ny asa ataony. Ilarisa no hitantsika eto ao anatin'ny fanaovana diagnostika mijery tsara ny mombamomba ny volony clienteny izy amin'izao fotoana izao mialohany karakarana azy, ahafantarana ny zavatra rehetra izay tokony ho atao ao anatin'ny fanaovany coiffage zany sy ny traitement tokony ho atao. Anao sady mampiditra ale izy dia rehefa manasokatsy ale akay anaty loza manaovitsy ale otohatsy dia rehefa voasokatsy ny zavatra iny fa tsy hiditsika amin'ny conditionnaire ka tsy hiditsika zany izy zay fa tonga dia voatsika tapatapaka vakivaky na tsy mety maniky eo daholo le aretina amin'izay tonga da zay le izy azonao aikanao hoe ilaina be mikakakaka. Rehefa vita moa ny fanaovana ny diagnostika dia miditra any amin'ny dingana manaraka ho an'izay navita izay diagnostika izay eto rosy dia mbola manatanteraka ny fanaovana ny diagnostika ho an'ny Larisa kosa dia efa mandeha any amin'ny bac de lavage anao an'izay fanasana loha izay ifatazantsika ihany koa i Jessica manatanteraka an'izay fanaovana ny fanasana ny loha izay mialohany hikarakarana tanteraka amin'ny volo dia tsy maintsy ilaina mihitsy ny fanadiovana moa misy ihany koa ny soin atao ao anatin'izay fanasana loha izay. Misy dia rehefa vita ny premier shampoing dia rehefa mbola hitanao izy hoe tsy mamoaka an'ilay mousse zany hoe tsy mamoaka mandroatra tsara dia mbola maloto izay.
mila hita eto amin'reto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfect reto a ny zavatra rehetra nampianarina na dia aty amin'ny fanasana loha aza ny fomba fanajanana io client io a ny fikarakarana azy ao anatin'izay a na ny rano ampiasaina na ny shampoing ampiasaina na ny fadiovana verifena daholo nyzany rehetrarehetra zany satria misy toromarika misy fampianarana mamaty amina mihitsy zay fanomenan'izy ireo a ary tena jerevana akaiky dia jerevana akaiky mihitsy a ny momba an'ireo mpianatra ireo. efa mahazatra mihitsy ny alehanao any efa hoe amin'ny foana zany amin'ny foana ko sa mbola hitako mihitsy taty fanamaka mihitsy nataka an'ity inoro a i Jessica ary Larissa dia efa anatin'ny fanasana loha izy ireo a amin'izay hoe efa navita ny dingana zay efa nataony izay. Ho an'izay mbola tsy navita kosa dia mbola mijanona tanteraka any amin'ny fanaovana ny diagnostika. Ho an'ireo moa efa navita ny diagnostika izy a fa mbola mijery ny sary a mifampiresaka amin'ny clientiny a ny anaovana ny coiffage zany a dia izay no hitantsika eto a mbola mifampiresaka izy ireo satria mbola mijery sary zany a zay ho atao. Anao kopy zay anao kopy 45 dia anao manao anao jaune anao partition de zaro zao atao kopy 45 ilay izy nify kely dia volony ata moa zany mbola tsy dia nanapaka tsy nanapaka vola nanapaka fa tsy nify kely avy tsy dia nanapaka vita somatsara ny fanasana loha zay nataony Noro a dia ao anatin'ny fanaovana ny séparation indray izy zany hoe mialoha ny dirana ao anatin'ny fanaovana ny coupe indray izy eto a dia hitantsika manao ny séparation zany a zarazaraina zany le volo a dia izy tia tsy hoe zay coupe rehetrarehetra atao dia mitovy daholo ny fomba fizarana ny volo io a takan'izay ihany koa Larissa ao anatin'izay fanaovana ny séparation zay a mizara ho jaune maromaro zany tsy hay izay ataony eto na en 4 na en 5 fa samy manana ny azy moa zany efa mandeha tsara ny fifampiresahana amin'ny cliente a izay vao tapahana ny hevitra hoe tahaka an'izao ny coupe a zay ho atao ny volony olona anankiray na izany aza nefa dia ny coiffeur ihany koa dia mijery hoe mety aminy ve le coupe a zay eritrereto no atao ho anazy izay mahatonga an'ilay fifampiresahana ao anatin'le hoe dialogue zany a dia misy ny fampiresahana ao anatin'ny fanaovana diagnostika ihany koa dia ao ny ahitana hoe manahoana ny forme ny visazin'ilay olona apety an'ilay coiffage sa tsy apety arak'izay tadiavina dia efa samy manana ny fahaizana mahakasika an'izay ireto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfect. Eto zao dia hafa mihitsy ny séparation zay ataony Noro hafa mihitsy ny anazy ny jaune zany zay ataony satria miankina amin'ilay coupe zay atao zany izy io dia izay moa anazy tsy mitovy ny Larissa eto zao en 4 ny azy ny séparation nataony efa miditra ao anatin'ny fanomakomana manao ny coupe izy zao amin'izao fotoana izao zany hoe ho tapahana amin'izay zany ny volon'ilay olona miankina amin'ilay safidy teo zany hoe coupe manahoana le atao dia izy coiffeur no mahafantatra ny fanaovana azy. Rehefa vita tsara ny vérification dia satria mialohan'ny anapahana an'ilay volo dia mandeha tsara ny vérification zay vao tapahana ilay volo sura tsara hoe mety sa tsy mety. manao dégradé vely coupe atao dia manao séparation 5 jaune aloha zazy raha ho an'ny Jessica zao dia hafa mihitsy ny départ nanaovany azy teo Noro ihany koa efa tafiditra ato anatin'ny fanaovana ny coupe i Larissa ao anatin'ny fanaovana ny coupe samy manana ny style hanaovana azy miankina amin'ny coupe zay atao zany dia tsy voatery hitovy hoe ary ny manomboka na tsy manomboka zany dia samy mampiatra ny lesona satria ny lesona foana tsy maintsy jerevana alohany anaovana zavatra anankiray. tonga dia mahitsy be ilay izy fa natao coupe zéro zany zany ataka
Anazipakation 5 kataka anaovako zay moa ny fanazavan'ny Rosia ny fanaovany kopy zay ho ataony amin'ity androany ity zany a ho jerevantsika eo zany ny resultat rehefa vita tanteraka ny coiffage atao vita ny brushing vita ny fer nanahoana ny fivoakan'ilay volo no karakaraina teo satria samy matoky tena ny rehetra amin'ny zavatra atao ary tena manao zay ame fahafaham-po any cliente zany dia ho jerevantsika zay rehefa aveo fa ao anatin'ny fikarakarana aloha ireto coiffeur eto amin'ny Supremacy and Perfect. Anisan'ny endrika ny olona ny volo amana ny endrikany ao anatin'izay dikan'izay tsy azo atao atsirambina ny fanaovana kopy na ny fanaovana volo na amin'ny resaka ino zany na resaka ino na natao hoe coloration ary no atao fa tena mila mitandrina tsara zay mahatonga ny Supremacy and Perfect sarotiny dia sarotiny amin'ny zavatra nampianarina sy nomena amin'ny mpianatra tsirairay avy mba ahatonga an'izy ireo tena ho maty amina ary avoaka asa tsara mihitsy. Tsy olona anankiray ihany no raisin'izy ireo ao anatin'ny iray andro fa mandray olona maromaro mihitsy miankina amin'ny rapiditeny sy ny fahavitany aingana ny asa izay atao ary vita tsara ihany koa. Ray noro zao no hitantsika mandray cliente fanindroandray zany eto manao ny dialogue mandray ihany koa iry Jessica efa mimako manao mbadimbadika eo Rosia andray ny clienteny ihany koa Larissa ihany koa dia efa andray ny cliente faharoany amin'ity androany ity zany samy manao ny ezaka zany mitovitovy ny lera idirana dia samy nefa mba mifanakaikaiky zany izy zareo amin'izao satria samy nefa tsisy manaiko resy fa any amin'ny qualité ny asa ihany any dia tena ho jerevantsika ihany koa any amin'ny qualité ny asa any manahoana raha nanao vitesy aingana be zareo dia manahoana nefa ny asa vitany ao tsara mety tsara ve sa tsy mety tsara ao anaty fanaovana diagnostika i Jessica diagnostika faharoa zany izy ataony dia miezaka misaririka miaraka amin'ny cliente tena hoe manao zay mahafa-po mihitsy tahaka an'izay koa Rosy eto mifampiresaka indray amin'ny clienteny manao ny dialogue alohany anaova ny diagnostika zany misy ny fampiresana zay tsy maintsy ataony izy rehetrarehetra ireo satria enina mianadahy izy ireo anatin'izay fifaninanana izay. Mbola ao anatin'ny exercice sika fa tsy mbola ao anatin'ny examen miteny foana zay eto amin'ny Supremacy and Perfect rehefa hoe examen fa zany examen zany tena hafa mihitsy fa tsy mitovy amin'ny natao teo hatramin'izay zany hoe tamin'ny examen idina ny fiakarana ho an'ny cadre final na fiakarana ho amin'ny final tsy izay tsy mitovy intsony ny examen natao fa hafa mihitsy zany dia ina zany koa ny anareo ny tokantrano any hoe examen satria nareo tena efa miandro be mihitsy hoe ovina indray ny valiny satria mampitaitena be mihitsy aloha le mahita an'le hoe izy an'ilay no tafiakatra izy naraka ao anatin'ilay formation zay fananana natao mbola ny step by step saison may mantsika amin'izao fa mamarana tena eo anatin'ny famaranana tena manao entraînement mafy mihitsy
izy enina mianadahy ny alohany idirana ao anatin'izay examen zay misy révision be nataony a eo ihany koa ny lesona vaovao zay nomena azy a zay efa tena miakatra any amin'ny faratapony satria tena hoe sy fahaizana rehetra nananany teto amin'ny suprématie and perfecta dia nozarainy a nomena maimaim-poana amin'reto a mpianatra zay tsy mananasa ireto mitady asa moa izy ireo zany a dia nomena azy ty tolotra ity fanomezana mihitsy zany hoe ity raha misy formation atao a zay natao endrika lalao a ho fanampiana ny malagasy tsy mananasa dia ianareo zay tsy mananasa ary mitady asa ary tena tiany zany asana coiffeur zany dia soratiny anaranareo dia izy ireo anisan'ilay namaly ny antso a vonina amin'izany hoe anao asana coiffeur zany satria tena mitady asa ary nanambara sy ny teny fa tian'ilay asa ka zay no mahatonga ny hoe misy fananana be eto satria raha samy tian'ilay asa zany ny rehetrarehetra dia tena tsy manaiko mihitsy ho resin'ny eo akaiky hoe ianao ve naika ianao ve dia aresy anahy zay le défi zay dia izy ireo moa efa samy nanao ny défiany a dia samy mamoaka ny asany mihitsy hoe manahoana zany horesinao ve ny eo akaikinao irosy ve aresy an'ny Larissa ve andresy an'ny rosy tahakan'izay zany hoe mila tena mifaninana zany satria samy tian'le asa ary samy mitady asa dia tsika ny tokantrano moa zany dia samy mijery sy miandro hoe iza no voaka mpandresy hotely voalohany mariana fa rehefa tapitra ty saison 1 ity dia misy indray ny formation manaraka zay omena andreo tsy mananasa ihany koa dia ny formation resaka onglerie sy maquillage zany zay zavatra tena tiany ny vehivavy mihitsy manao an'izany na mihosotrosotra amin'ireny produit ireny na ny manao an'izy ihany koa dia tena tiany na manosotra na mihosotra dia samy tiany vehivavy daholo zany rehetrarehetra zany misy koa lehilahy mankafy an'izany fikarakarana fanaovana maquillage sy onglerie zany tsy ho an'ny vehivavy ihany mantsy izy ity fa na lehilahy na vehivavy tian'ilay asa zay ampanaoviny suprématie and perfecta zay anomezana ny formation dia afaka mandray anjara sy manoratra anarana daholo zany ny rehetrarehetra ao anatiny dia tena ilaina mihitsy ny manao révision indrindra fa ty resaka kopy ity satria io kopy io dia tena endriky ny olona mihitsiny ary tena mahasarotin'ny vehivavy volo hoe kitatiana sy tapahana io efa ady varotra be ary ady aza atao lava be ny tapahana isaky ny ana dia tsy mahatombona ny cliente anankiray ohatra fa mijery ny fitaratra io foana hoe nanahoana le nitapahany tao manahoana le nitapahany tao so dia fokely ny voloko ao arinao dia izay mahatonga le hoe asiana fitaratra ny arina any aloha atao jerevany rehefa avy eo nanahoana dia jerevana mihitsy izy hoe afa-po sa tsy afa-po amin'izay rehefa avy eo fa eo ampanaovana azy aloha dia tahaka ny vehivavy rehetrarehetra mitaintainy na ny lehilahy koa rehefa mihety volo zay nge mitaitainy sao dia mba natao manify kely ny ao aoriana azy dia misy tsy tia manify sao dia mba natao sola aloha be ao misy tsy tia an'izay sao dia misy dia kety ao dia tsy maintsy misy foana zay hoe resaka fitaintainana kely izay fa rehefa avy kosa rehefa hita le izy dia tena hoe tsara izy zany dia mahafinaritra be. Le faraparany reny aloha dia nafapoana daholo amin'izay le izy sady za zany efa ohatrany tsy mety aminahako tsony dia manao an'ilay izy hoe avela amin'izao raha mbola misy tsy mety tsy mahafapo anahako dia efa le mety aminahako daholo fa velako le izy manantena be ka tena be mifanantenana amin'izao satria ny ezaka efa tao be da be mihitsiny koa dia manantena be no tafiakatra amin'ny akapobeany aloha zany tena hoe nahafapo satria tena niezaka foana nanao zavatra tsara fa misy ny endrikely fotsiny zany hoe tena tsefatsefa ny teny mety hoe mbola tena nisy tena hoe tokony mbola ao tsara ena fa amin'ny akapobeany zany mba vita tsara daholo nahafapo fanantenana aloha zany misy satria matoy anao manao an'ilay kilalao dia nitanjona hoe andresy sy hoe mba ho tafiditra asa ihany koa fa miezaka foana zany manatsara nefa vita hatramin'izay ezahana tsara ina foana tsara foana mba tena hoe ho tonga ny amin'ilay tanjona hoe tafiditra ny amin'ilay 3 premier
le izy aloha ma hoe mianatra ianao dia le fianarana ataonao tena hoe professionnel tokony tsy isy volo atahorana zany satria na any amin'ny sehatra ny asa raha tsy ary hoe hotsopolo daholo ny olona hiditra ao fa samy manana ny karazany dia ianao zany amin'ny hoe fa matianina anao dia vitanao foana zany izay volo eo na ohatrany ahoana na ohatrany ahoana. Ny volo vitako efa tamin'ny voalohany ka tsy amin'izao aloha zany ny fahitako anazy tamin'ny voalohany ka aloha hitako hoe mbola nisy lesika kely dia teo niezaka nanakana hoe teo mbola nisy zavatra tsy nahafapoana ny zavatra vitako dia teo niezaka nahentsy madamateny foana dia aveo niezaka foana dia aveo nefa tonga taty amin'ny finala zany za tena nahita hoe afapo amin'ny zavatra vitako ka aloha ankehitriny. Fanantenana aloha dia hoe misy foana fa hoe nefa mpifaninana koa sa miezaka be daholo zareo miezaka be daholo zareo dia tsy maintsy hoe miady mafy ka aloha mbo azo an'ilay hoe aza atao amin'ny suprematie perfect mbo azo an'ilay voalohany raha tena fanekiko tena dia mbo azo an'ilay premier le 3 premier fa misy raha resaka volo zay tsisy atahorako zay tonga eo zany dia vita foana satria tianao le asa manko dia tsy maintsy vita foana zay tonga eo. Nahafapo anahy aloha tamin'ilay volo vitako izay rehetrarehetra le asa vitako nanomboka tany voalohany tamin'ilay finaly iny dia nanomboka teo efa afapo tamin'ny zavatra rehetrarehetra vitako na teo amin'ny fer na teo amin'ny brushing na teo amin'ny resaka kopy na teo amin'ny resaka lissazy afapo miezaka be aloha dia rehefa manao ezaka zany moa ianao dia mino fa tsy maintsy matafiakatra rehefa misy ezaka fa mila miezaka be amin'ilay satria mafimafy ilay zavatra atao dia mila miezaka be tsisy tsonka satria zany ianao efa nofanina ho professionnel dia ninina volo rehetrarehetra mandalo eo ambanimasonao eo dia tsy maintsy vita dia tsy matahotra volo zay tonga eo tsony fa zay tonga dia atreha. Dia izay no natolotra anareo tato tokantrano tato mahakasika ny step by step zay natao tety amin'ny suprematie perfect tena efa miakatra dia miakatra ny fahaizan'ireo mpianatra eto amin'ny suprematie perfect ireo mba tsy ilazako efa tena any amin'ny faratapony mihitsiny miankina ny ezaky ny tsirairay avy fotsiny sisa no hanana ny fandresena na tsy azahoany izay fandresena izay fa ny suprematie perfect dia efa nanome fahafapo tanteraka ho an'izy ireo satria ny fahaizana rehetra mihitsy zay nanana ny mpampianatra teto amin'ny suprematie perfect no efa nomena an'ireo mpianatra rehetrarehetra teto ireo zany dia zay no mamarina step by step tamin'ity androany ity dia mametraka veloma mandra-peona ho aminareo any tokantrano any veloma daholo.